Ok, salama daholo e. Mialatsiny fa somary tara kely 10 minitra sa 10 minitra. Mbola velona nijery an'le mijery ny radio lahy tatsy amin'le anona Océane Indien ahako. Fa tsy hoe mihaino azy akory fa mijery ny teten'le olona le amidin'le Rio aho. Dia mijery an'ireto le fanomezana mena an'ireto le vahoaka madinika hoe ireto izany mieritreritra ny adala. Araky ny isa taona hozy izy isa taona dia mila rehefa tonga ny Noely dia mila mifampitsindo mila mifanampy isaky ny tonga ny Noely isa-taona. Izany hoe ny ianao izany le iray volana fa ny azy le iray amby folo volana anazy fotsiny. Dia ireto le mbola tonga ihany le merci président dia ataony fa bon ino no lazana an'ilay olona. Dia izay salama daholo aloha resaka amin'le tena resaka tsika. Na dia eo raha izany le efa nolazain'ny mpandroso ireny ny histoire an'le inona moa izany le suiten'le nisamborana taty an-trano dia nitongavan'ny polisy ny gendarme teto. Hoantsika ity film américain zany dia ohatran'ny nitsika izy niditra tato an-trano ny zalahy fa 9 lahy 10 lahy miaraka amin'ny mitraillette miaraka amin'ny cagoule dia ohatran'ny zalahy ny tompo-trano dia ianao ohatran'ny vahiny miaraka amin'ny basy mitraillette famasy sy ny namany. Ireny moa izany efa mahazatra izay no tiako fantatra aloha rehefa misy ohatran'ireny dia tonga tsy mila manontany an'ilay mandana fa manday fa any am-paosiny fa le ny Rio anjareo izany hoe mitondra amin'ilay Rio mitondra numéro zareo eny amin'ny tratrany chiffre 7 dia iny ny afatao tena vrai izy fa nanahy na hoe sao dia ny gendarme nirahan'ilay kisolary dia izay fa iny moa izany ny suite iny dia niditra fitsarana tamin'ny volana septambra dia nisy ny didim-pizarana avy eo mois de janvier. Tamin'ireny moa izany dia nanazava fotsiny izay ny tena tiana tenenina sy ny geste natao nandritra ny nanao vidéo sy tamin'ny manifestation. Ny tena tsy zakan'ilay Boakily mantsy izany dia ilay sariny adala le nitsatohako tamin'ny flesy teo amin'ny tapikandrony. Iny izany tena tsy zakan'zareo. Dia tonga amin'izay izy amin'ilay hoe izahay moa izany mitady fofony ainy. Izy amin'ny efa azo manendrikendrika ny izy reto lazaina fa manana basim-borona mitady homan-kapatsakany reto. Fanoherana moa izy iny izay moa izany mitady fofony ainy. Dia tsy tadidiko izy nafa sizy midany izy tamin'ireny nahoana. Dia mba takatry ny sainy izay zany mba takatry ny sainy hoe terrorisme izay dia izay moa izany hoe ny comprendre moa izany ilay fitsarana hoe reto olona reto dia militant fa tsy terroriste. Ary sorena amin'ny polisy tamin'izay zay koa tsy nanafina aloha fa oui za aloha tsy manafina fa za dia anisan'ny olona miantso ny olona hanao révolution iny tsy nilaviko. Ary izay ihany nefany ny tena solution antsika ao Madagasikara ao. Azonareo nivoaka moa izany le didim-pitsarana tamin'ny janvier tamin'ny 26 janvier dia relaxé zay za fantatro ny relaxé misy karakara isan-karazany le relax fa ny fantatro dia relaxé zay fin de poursuite. Sur place zany nahinao le didim-pitsarana tsy tsaroako akory mivady amin'ny zanaka fa tonga dia le Boakily ny tadidiko hoe ivoto fo indray champion amin'io. Ay zany izy menakavy eto tetanizay tamin'ny didim-pitsarana eo koa moa le avy an-dranana dia adinony nitaky an'le nangataka onitra. Azonareo izy dia lasa amin'izay le tandrametaka sy le mandeha an-jambany dia tsy mahazaka dia efa nanao appel izy tamin'ny février. Dia io zareo entiko amin'ilay fitsarana tamin'ny larobia izany nareo izay nidirantsika azy. Inona moa izany ny zavatra nitranga tao inona ny scénario tao fa mino aho fa mijery eto ilay bandy kely inona moa ny filazana fanesy azy iny tsy ampirefy inona fa mijery eto raha natsoina zany izay tamin'ny ray sasany dia tonga daholo izay olona nandrika fitsarana teo moa izany fa rehefa tonga ny tournai izany dia niteny le greffier hoe himitra kely amin'ny telo ny anjareo eto satria c'est un dossier sensible. Dia ok izany fa miandry zay dia tamin'ny telo zay vao natsoina. Tonga tamin'ny telo teo moa izany ny avocat-n'le ry teo daholo ry foza sasasasany
tonga ny tantely dia natsoa zay. Izy moa le raha manao kalanosa paina ampelanandro tsy dia tsy anarany fa teo zareo nisy 10 izy teo dia ny teny le mpitsara ary nisy anankitelo mpitsara teo. Tonga moa zany dia vitindresaka ndresaka amin'io fa tsy ataoko en détail be dia ny teny le mpitsara hoe ny favavakana io izy ny tantaran'ny ny fomba ny filazan'ny Fanirisoa Herinaivo sy Marco fa mba tianao fantatra hoe inona moa misy terme juridique ny tena azy ny terme juridique ny lazana azy inona no mahatonga anareo hanao appel, inona ny raison anaovanareo an'le appel. Zay zany nanontanian'le mpitsara dia lasa am'izay le ry lasa le fitarainany zany le boriboriko amin'ilay fotsiny resaka dia nitaraina izy zany hoe nandefa koreo ny Rajoelina zany dia tsy nisy ny raha mihitsy hoe Rajoelina tokony natsoina etc etc. Raha ataoko amin'ny teny gasy fotsiny izy dia ohatran'ny hoe te-hiteny mihitsy ny dala hoe tsy rariny le fitsarana indray nikan'le ry amin'io hoe tsy rariny zany dia kopy le mpitsara na le procureur kopy izy hoe navelany hiteny aloha dia mba mangataka hono zany ny adala hoe aza raisina re mba manao ampalahelo kelikely izy aza raisina izy hoe président de république Rajoelina fa raiso ohatran'ny hoe olona tsotra en tant que citoyen. Dia zay zany fitarainany dia fa izy ankeo izy le Rajoelina izy victime an'io izy Rajoelina victime ao amin'le tantara. I monsieur Marco zay ao aloka eto izy devant moi dia tonga tany amin'ny tranon'ny Rajoelina tonga tany amin'ny tranon'ny président de république tany Suisse tao amin'ny tokantranony dia tantaranina teo moa io zany dia navela hiteny izy aloha ary izy asy ny adala nafarana nanampianarina hoe rehefa mitena dia domy mihitsy ny latabatra domy dia ile izy zany domy le W boum sady miteny izy tsy mety fa zao dia gaga le juge za mijery an'le juge satria za no devant teo gaga mijery an'le juge dia gaga le juge mijery an'le dala rehefa za moa zany mora fantatra rehefa amin'izy zareo fotsifotsy mora fantatra zao rehefa choqué sy rehefa tezitra dia rehefa tapitra ny tenin'le boakely dia nanontany le procureur le président hoe misy zavatra hotenenao satria nangatana le procureur misy zavatra hoteneninao ve dia miteny le procureur zany hoe zao ianao izy miresaka ny Rajoelina fa taiza tamin'ny fitsarana tamin'ny voalohany le Rajoelina satria ny zavatra niresahana dia resaka fanjakana amin'ny pouvoir fa tsy misy resaka Rajoelina mihitsy tamin'ny septambra. Marina izy fa mety hoe araka ny teninao hoe tsy nisy ny raha marina izy fa mety hoe misy fanadinoana angamba fa raro zany izy raro zany hoe misy fanadinoana ny dossier nalefanao sy ohatran'izay fa ho jery amintsika ilay izy fa ny fitsarana izy dia tsy manao an'izany mihitsy. Zay zany le procureur dia ny farana zany namarana ny teniny zany le avocat zareo zany hoe mangataka zay ny angatana izy mangataka ondry zay symbolique en euro zay ny nangatahany zareo. Vita zany ny azy dia nanontaniana le avocat-ny sy Fanirisoa hoe misy zavatra tiana lazaina ve dia niteny le avocat zany hoe zao terme juridique foana ny ampiasainy teniny fotsiny izy hoe itsiko kely izy ny tenin'le collègue dia nazavainy teo dia nanontany mivadana koty le avocat vendranty hoe victime zany le Rajoelina fa victime amin'inona le Rajoelina rehefa miteny i monsieur Marco sy madame Herinaivo Fanirisoa victime amin'inona le Rajoelina dia mbola zao kely dia nitohizany kely moa ny teniny dia tapitra dia za moa zany nanontaniana misy zavatra ho teneninao ve zany hoe moa za tsy manana teneny satria mansignaleny avaka hoe aza miteny ça sert à rien fa le symbolique angatahany io zany fantatra hoe inona ny dikany azonareo any sisa zany mba nantenain'le dala hoe 1 euro symbolique kanefa moa dia singendrisy fa dia lozany miako ao
ny tena mpatadiavin'jareo zany aloha zay ny tena mba biondrareo tamin'izy de hoe amoaka lahatsorana ngezabe de amoaka sary ngezabe sary mifanisosy marco hoe reny fa voasazy reny fa migadra reny fa nentina ny efirenana zay zany mba nofinofiny liry tao fa tellement moa am'le vendrana ka zao tapaka hatrany tady lokangany lary raha joelona tsy ny fitsarana ihany tsy ny fitsarana ihany hoe tsy miraharaha lahy aty ivelany fa eo moa le adondranana fa ny aty ivelany mihitsy nizaniza firenena tsy misy miraharaha lahy mihitsy fa de ozy indray indray le président adala ny olona vazaha miresaka amiko ny olona vazaha miresaka amiko ka Madagasikara de ahitsika foana hoe adala izy fa c'est un fils de pute koa zay ankizy kely mbola any lycée mbola mpianatra lycée miresaka aminy le président le DJ eno le mpanomboka mpanjakana le mpanomboka mpanjakana de tsika mitatoerina mahafantatra hoe irain'lainga mifetrotsika azy fantatry ny olona tsara hoe toerina fantatra hoe izy mbola tsy azo hoe adala hoe adala afaka mbola adala iny zay ny amin'izy fa de zay zany ny zavatra misy tamin'iny tantara iny tsy zasy faneritsoa akory ny hoe naresy fa tena mialasiny amilaro raha joela fa zao désolé fa tena mendrika ny lahy mihitsy le filesina tsatoka teo amin'ny tapikandro ny lahy iny de zay tsy zay sy faneritsoa akory na resy fa ny vahoaka malagasy ny naresy zay de resahako manaraka alohan'ny ilazako ny tena hoe zany ny antondian'ity vidéo ity zay fanlazaiko tamin'ny voalohany tany aloha tany hoe amin'ny décembre tsika mihana de sako fodefony vidéo fa alohan'izay iresaka kely momban'ity élection mairie ity za tsy hitaraina fa hoe efa lasa ny élection anakoro zany reny efa vita ny kena l'izy tsy haiko hoe tsika hoe maivana sa tsika nidorona sa ahoana fa de ny kena le élection ny kena ny valiny de io koa ny communal zany zao io koa ny mairie atao zao ao ambony ao tsy maintsy misy ny dil tsy maintsy misy ny tsindry tsy maintsy misy ny menasa na an'ireo délégué reo ary zany tsy maintsy misy fa tsika aza mifandrebreby mihitsy amin'ity lay hoe aoka hoe mangarahara fa anaramaso ny vato sy ny sisa fa ny tonga de aleoko tonga de miteny ataoko hoe na iza meralany eo ka mera tsy manana ketrika hoe tsy manana saina hoe nde eritreritra hoe analany rajoelona de mpamadika tanindrazana sady mamitaka ny vahoaka zay fitsenao tsy nanao mera de hoe ambariko ny rano ambariko ny dalina meko ny sakafo ianao tsy havitan'izany raha mera zany aza mifandrebreby ity zany zao amin'ny fifidianana efa mandeha alohan'ny fifidianana mialatra hitapofoka hitam-pirenana zao de aiza le mpanohatra hoe tsy anaiky lasa amin'ny tanisa fotsiny hoe misy an'izao ny re misy bulletin tratra re misy mizara vola re misy an'zao zao re misy manangona an'izao mais sans action azonareo izy nampatseko nareo fotsiny io ngena anaramasiny tadidinareo sany samy matadidy daholo ny zavatra mitranga atao atsimon-drano ny fanovana ny voka-pifidianana tamin'ny raha tsy vahiny sy voangy raha iresaka ny fifidianana présidentielle tsika nandefa olona ny tao amin'ny mpanohatra tany amin'ny seni anakiroa za tsy adonona ny anarany mbola voasoratra fa tadidiko tsara izy orlana rehefa any naramaso nandray vola izy de lasa izy nandeha de mbola ohatr' izay io savy ao atao le fifidianana de ohatran'ny lasa fifanana isa hoe zay mahita vaovao misy olona mangalabato de tiafana tsy de raina tsara fa zao zany ny raraka indray aloha zany zao ny tenyle hoe aoka tsika ho tony fa de samy mahitsika zay zavatra zay ny zavatra misy zay ny zavatra iainana aloha zany zao samy mahita tsika eto be de be zatra ny lazaiko mitranga le izy
tamin'ireny resaka gasikara reny. Namany betsaka namany ndezaka hoe gasikara sy am'izao hoe gasikara hoa tsisy fa lisy aza manofy. Gasikara raha tena manokatra tena mamely be mihitsy amin'le débat. Io izy io. Fa dia zay. Nareo vahoaka amin'ny Facebook eto, ny Facebook ty mantsy ty. Nareo vahoaka amin'ny Facebook io zany mitako eto a. Ka misy koa ny namana mitrandraka sur place. Dia zao ny fanontaniana hoe foy, iza hoe foy ny vidéo. Manontany fotsiny hoe ho asitsika io. Io iny efa akiny, asitsika io. Fa avela andeha ve le fety a? Sa ho pehatsika aloha fety io. Efa betsaka namana professionnel. Miteny hoe tsy aleva mariko andeha le fety aloha. Samy manana ny raison la ny kizy, izay mbola any ambanivohitra, etc. Samy manana ny raison. Hatreto aloha zany mbola tsy zara tapaka. Za tsy hoe zany manapaka. Fa ny andro aloha zany eto. Efa nirasantsika tsika tsy amin'ny daty tsy amin'ny andro. Miditra amin'ny alalan'ny alabato a, raha misy, dansafy zany. Fa ny opération O, opération lehibe manala ny rajoel et les 40 voleurs. Hatrany amin'ny fakany a, io misy io. Isy io. Satria izy efa tsy vita ny sasany na empêchement na hanao destitution etc. Dia aleo andeha amin'ny explosion sociale na andeha any amin'ny révolution tsika. Ny deadline natonatony lohako. Fa za tsy miteny. Zay fa dia ino nofinofy tsy tsarana la rajoel miala maina ohatry ny mandevina alika anao a. Fa tsika mijanona fitsarana fa zao vavaditsika fitsaram-bahoaka amin'izay na fitsarana mode Marco. Izay izy rajoel. Zay ny fandehantsika androany. Tsy andaitra mihitsy akory. Fantatra fa hanao an'izay hoany sy tany filaminana tsy andaitra mihitsy akory ny hoe aokitsika eo tony. Ampiasa an'izay koa ny mpanao politika le midilina. Raha ve iteny indray hoe efa tonga taona vaovao mba hitondra zava-baovao ny taona zao non nada tsy misy. Révolution io. Zay nirotsaka eo. Fa dia mivonotsika malagasy a. Fa sady en danger ny firenena, potika ny firenena. Zay ny tiako lazaina androany amin'ny semaine iny tsika mihaona. Salut daholo.